les besoins tabanako fa ato izy mitratra manomboka ny kely ka hatramin'ny lehibe ny ato fahefana dia manomboka hatraomboka dia fanosika Jesosy Jakob io dia mahafatifaty ny olona ny arina ny voninahitra ny fahefana azay na tonga ny Jesosy dia dia anany ireo someka meko anao ny Dubai meko anao ny China sy ny tantan'izany meko anao anany zay tiako nomena an'io izy izy ary tenenina mihitsy ino mahafatifaty ny Jesosy hoe Jehova irery aminy ankofo anao fa zay miankofo amin'ireo zavatra ireo ianao fa ny fakanafanafanteny zay hafahafa dia fakapanahy momba ny fivavahana nentin'ny tana amin'ny tempolo io mpahazo ny fitondra fivavahana ny tompony andraikitra amin'ny fiangonana na amin'ny sampana sy ny sisa le mitsampatsampan'Andriamanitra le ditraditra ao amin'ny fiangonana ny tenenina everinao fa tsy mahavery mila rovany fanamasina amin'ireo koa isika koa izy tamin'ny Jesosy miakarany tamin'ny tempolo avo be ny tempolo ianao tsy mikinany ianao tsy manina efa ianao zanaka Andriamanitra tsapatsapa fakapanahy mandeha tsy tokony idirany pataloteny efa hita fa vola maloto mbola manrairay ihany katran'izany mitondra fivavahana manjary manodina zay rehetra fahasoana zay ny dikan'le fahatelo dia vola efa tsy maboaka ny velony miditra anatin'ny fiangonana dia mitondra fivavahana maro mitratra io mivaritra ny fanahy tsy afaka miteny zavatra marina intsony izy fa manamotambony olona ho amin'ny zavatra zay mahasolo olona ivelombilona fantariny ireo filamin'ny olona anankiroa ambony ireo dia iny ihany nanjoroany olona anao fiangonana misy mila ny fanahy masina isika hiarantsika amin'izany nitaridarina antsika hiady ny ratsy tanka tamin'ny Ezekiel niantony nampiona amin'Andriamanitra dia mahayakoana mitena amin'ny ratsy ilaintsika zany ny fanahy masina hitaridarina antsika ary indrindrandrindra hiarantsika amin'ny ratsy mangatamanikariva ny fanahy masina fa izy ihany no mampiaonanao amin'Andriamanitra araka ny volaza teo izy ihany no manananao amin'ny ratsy aza miandry azo mitofoka aminao ka tsy azo mitofoka zany tsara aminao tsy fa tsy sendasenda ianao raha mbola maheno zao tonteny zao fa ianao tenena eno zany manonga teny an'izany fa tsy afaka mianao izany ary tsy matavitra an'izy an'izy dia vola ary maka fanahy olona rehetra ny matavy na zay tonga mampiananisy anay le directeur mihitsy an'le établissement anafatra anany retraite dia viso ny olona ny critère zany pasteur ny critère dia manana master na doctorat io zany département scientifique zany sady ara-panjakana nanampivo misy ny malagasy rehetra-tany hoe ianao efa eo ihany ianao miasa ho fa tsy atao moa ny demande ireny tsy maintsy mody ahina zay rehefa fampanahy rehefa mody ty nefa nanao tontolon'ny omby ihany dia aveo zay zay le fakapanahy zay dia aveo anao teneny dia tsy takizay ianao mijanona tary ianao ty ohatrany tsy tahiany zay ataonao fa ianao koa ty ohatrany vezivezobio zany zavatra sisiny amin'ny lohanao zany tsy matavitra an'izy an'izy fa rehefa manana ny fanahy masina zany tena miala zavatra dra tsy ianao ihany fa ny amkonana meteza iaraka manokariva amin'ny fanahy masina mba iaona mitompo ianao ary maharesy ny ratsy
Mitombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nampitondraina ny mpanomponao, nanambara ny hafatra ho aminay tsirairay avy. Nambaranao taminay fa ianao fanahy masina no mitaona anay iaona amin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy misy olona afaka anatona anao Andriamanitra raha afa-tsy amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Ary ny olona manana fanahy masina no afaka miatrika ny voninahitr'Andriamanitra izay mifanohitra amin'ireo tsy mahalala ny fahamasinanao Andriamanitra ka tonga maniratsira anao Andriamanitra izany. Ianao fanahy masina mitarika anay amin'ny asa fanompoana izay tantaranay amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny toerana rehetra izay tianao anirahana anay hitondrana izany fitoriana filazantsara izany. Dia ianao koa no afaka mandrara anay amin'izay tsy mety andray izany filazantsara izany, koa misaotra anao ny amin'izany fitaomanao anay amin'ny fanatonana anao Andriamanitra sy amin'ny fitarian-dalana anay amin'ny fitoriana filazantsara. Ny fanahy masina ihany koa mitari-dalana anay hiala amin'ny ratsy, tsy vitany miala amin'ny ratsy ihany fa miady amin'izany mihitsy tahaka ny Jesosy Kristy izay niady tamin'ny fakampanahy ka nandresy izany. Satria ny fakampanahy dia tsy mifidy niza n'iza, satria asan'ny devoly izany, fa na dia ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy dia nalaim-panahy. Maika fa izahay dia mba hanoherana izany dia ianao fanahy masina izay manoro anay amin'ny lalan-kizoranay ahafahanay manohitra izany fakampanahy izany. Ankehitriny izay Tompo dia vonona anayko tarihinao fanahy masina mba ahafahanay hanana fanatonana anao Andriamanitra noho izany fanahy masina ty aminay izany. Izy no afaka miaro anay amin'izay rehetra mety akany devoly fanahy amin'ny lafiny maro, na amin'ny fiainana sy ny filàna andavanandro izany, na amin'ny fahefana sy ny arena, eny, na amin'ny fivavahana izay mahatonga anay hisaraka aminao Andriamanitra noho ny fiheveranay tena ho ambony sy hanohitra izay ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra mitondra ny filazantsara ho aminay. Matoky anao izay fanahy masina, fa ianao mitari-dalana anay mandrakariva. Anao no mampatsiaro anay amin'ny lalana izay tokony alehanay, fa antoky ny fiarovany anay amin'ny zavatra rehetra ianao. Fa ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aoka hitsangana isika anambara ny fanekem-ponoana kristianina izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-ponoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokony atombotsika, izay nitoronona tamin'ny fanahy masina, naterika ny Marie Virgine, nijanona amin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina amin'ny tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any no aveny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombon'olona masina, ny famelan-kely, fitsangana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Aoka hipetraka ny fiangonana. Misy ireo avantsika izay nomena Andriamanitra ny fara ka manolotra an'izany ho an'Andriamanitra ankehitriny. Ny 7:valonjato nandininy voalohany no iarabantsika azy ireo. Ny zazakely rajonarison Dorson Tiay nomena Andriamanitra antsika amin'ny reto ray aman-dreny rajonarison Charlinaina sy Dorlala Nitriniana Andika Renina. Izany dia faly
ny fiangonana miombona aminareo no mirandriamanitra ny fara soran'andriamanitra isika satria andriamanitra tompon'ny fahavelomana andriamanitra ny tompon'ny fiainana enotsika ny tenin'ny tompo manao hoe fa ianao no nampivoakavy tao ankibo nankinina taminao hatrao-am-boko hatranakibondreniko dia andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny tompo koa dia atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy amen ivavaka isika misarana zay tompono ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany tsy miova ny famindramponao tsy miova ny fanekenao tsy miova ny fitiavanao vavolombelony zany izay fiangonana ka miara-paly amin'ity ankonana ity ianao ray mpamorona pahary rainay nanome izao zaza izao ianao koa nampiditra azy ho isan'ny fiangonana firenena tahiny ray aman-dreny omenao fitiavana finoana fanantenana ikarakara na biaza izao zaza izao ataovy tsapany zaza fa tokantrano misy andriamanitra izany tokantrano izany ary tariny fanamasina trano izy ireo hanolotra ny zaza amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mahamety izany tahi koa izay fiangonana ombany fanamasina ataiza ny ankizy tanora rehetra nomenao anay mba hovanona sady vononao amin'ny fiainana mandrakizay sy fiainana ety amin'ny tany izany nangatary aminaran'i Kristy le vela sy manjaka miaraka ao amin'ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen dia miarahaba anareo aminaran'ny fiangonana zay ry havana eny toy izao zaza izao tezao tsara hitombo saina hitombo fity hitombo tena androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary io mananareo ny amin'ny sakrameta amen fifaliana na mpifaliana ho antsika fa misy ireo n'olitra ny zanany amin'ny sakrametan'ny batisa vala amy 720 na andininy voalohany sy ny faharoa fifaliana ndraisantsika reto avantsika reto ny amin'ny sakrametan'ny batisa zay atolotra ho an'ny zanany dia notsika ny teny fanorenana izany sakrameta masina izany ho ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy aty an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny fiainana rehetra manaova batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra na nitiako anareo ary ino zany momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao ary ahoriko ny fanekeko amiko sy aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao ary anao kosa dia ho zanako fa niarana levina tamin'ny batisa ianareo ka miara-tsangana aminy amin'ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy fa na izy ianareo nitabatisa ho an'ny Kristy mitafy an'ny Kristy tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy mahalohana zany tenin'ny tompo zany ry havana dia mangataka anareo hitodika avy hatrany amin'ny fiangonana amaky amin'ny pahabe maso ny fanekenareo Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny hijorona amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra matoky
hahatonga anay ho fianarana tsara kay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavany lehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao. Sy anakeny Jesosy ho tompo mba ahazoany hery andavany asan'ny satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy mpianatra sekularady izahay. Ekenay ny hampianatra azy natozao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny taonazy mifandray ny fanasany ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatanteranay izany. Amen. Mandre nareo Andriamanitra ary izy ny manao feo voalohany. Isika fiangona rehetra koa dia tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehintsika ho anjamin'ny sakramenta masina izany dia isika hitsangana hangataka ny fanahy masina. dia tianay tokoa ianao ry Andriamanitra raitsy toa ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenana sakramentany batisa ko mitalao aminao izahay manatrehanay. Aoka ny fananao masina nome hery ny asa tanteranay hita ampanaovanay izao batisa izao. Raha ny mamelomelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarina ny fanadiovananay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Iry reto zaza tao batisa reto ane hovaray mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Ampitafino zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahy masina mitarika azy isanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misotranao izahay ry Tompo fa tanteraka ny fanondriny reto ray aman-dreny reto miombonaina amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farina amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezika rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatany amin'ny anarany Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Raha manakonenana Ema Chopin. Raha manakonenana Ema Chopin. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha manakonenana Émilie Mozart. Raha manakonenana Émilie Mozart. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hoy ny Tompo anaka aza matahotra. Efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahiny. Amen.
hira voalahatra no raintsika zany miaraka amin'ny Chopin Mozart Guberany. Tonga amin'ny fotoanany rojombavaka fanaontsika isam-bolana isika na tratra izao volana May izao ireo avantsika tonga tsingeritaona volana May zany angatahana hitsangana ho araben'ny fiangonana. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hideranan'ny tompo hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana hoentina mbavaka hitsangana. Ireo izay nidonam-pahoriana ngatahana fampahirezana hitsangana. Hivavaka isika. Misaranao zay tompo raha afaka manohy ny vavaka ataona isam-bolana. Reto avanay reto nahatratra nitsingeritaona amin'ity volana May ity. Mampianarana anisan'ny andronay anananay fohendry. Naharovanao izy ireo fa betsaka ny tsy nahatratra. Ao ny maty an-drano, amin'ny arabe, amin'ny aretina, maty am-pinanan-kanina raha tena misy. Fa izy reto naharovanao ary sarobidy zany aina omenao zany fandraindray tsy tsaronay. Ka misaonanao zay satria ny safidin'ny fiangonana izy ireo nahatsiaro
fa tena Andriamanitra niambina ny ainy tsy didina tanan-davaka ianao ka amin'ny anaranao ny arabany azy ireo a tsy maty foa manaina andeha izy ireo iaraka aminao hiazakazaka tsy ho reraka andeha tsy ho sasatra ary omenao elatra tahaka ny any voromahery izy hitombo fahasoavana ireto avana iretina atsiaro fa nomenao zavatra manokana fahasoavana ara-piarahamonina ara-pananana ara-panahy amin'ny endriny maro samihafa misy ara-tsinam-poiziny nefa dia nomenao satria mahafoy ho anay ny zavatra rehetra ianao any Jehovah ny tany isin'izay rehetra ao aminy fa tsy amin'ny devoly akory ka dia nomenao izy ireo faly izy ireo miaona aminao mideranao satria tsy malalindalovina tokoa ny sofinao ary ny tananao tsy fo fa mahavonjy ko dia mideranao izy ireo a mijoro vavolombelona fa tsara sady mpanao ny tsara ianao dia misaotra anao zay ny amin'izy ireo zay nomenao azy mba tsy ho very misy ny marary kosa mitaraina na mitoeram-pitsaboana ato amin'ny fiangonana any am-pandriana voatery tsy maintsy miasa ny sasany ao ny mbola anatin'ny fiara fitaterana manaintena ny nofo tebotebo ny fosin'ny fanahy eny ianao Andriamanitra ritra ny loharanona aretina rehetra ka kasinay amin'ny anaranao izy ireo ao ny aretina saro-panafana ao ny mampienaena mandiso fanantenana ao ny sarotra tsaboana ao ny aretina miverimberina ianao Andriamanitra hijery azy ireo ka hiaro ny ainy tsidina nandavaka tokoa asitrana ny aretiny rehetra manana olana izahay misy ny olana efa ela mitarazoka misy ny vaovao vao tonga mampivadika tondra indray mahamenatr'olona dirany trosa mezan'ny olona amin'ny fitsarana jerijereny fiarahamonina te isitrobelona ray indraindray amin'ny havana amin'ny zanany amin'ny vadiny amin'ny fiarahamonina misy azy izany olana izany jereo izy ireo tompo ampahirezy izy ireo omeo no olona hiaraka mahazany olana zany aminy no Andriamanitra araka ny voalaza teo na ampianatra nay hiady aseho iazy fa tsy nomena fanahy osy izy fa na mahery sy fitiavana ary fahonona tena ifehezany ny zavatra rehetra satria zanak'Andriamanitra izy namony havana reto havana ireto ianao Andriamanitra manana hevitra everananay hitondra fiadanana fa tsy loza nanana fanantenana hatramin'ny farany kiadiny kamboty sy ny mpitondra teny ianao hitsinjo azy ireny masonao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva tatao volana io raha toe ianao andriafo amin'ny alina ny rahona amin'ny antoandro fantatra efa tia azy ireo ianao mahalala amin'ny tokony atao ianao ka dia ampifalio izy ireo tondram-bavaka izay ho an'izay rehetra manaraka mitambajotra serasera nany ao an-tokotamina ny ato anaty fiangonana ny mipetraka na ny mitsangana naiza naiza misy ireo zanak'Andriamanitra jereo ataovy miaona aminao ataovy mandresy ny ratsy menao taranaka vanina izay misy sahiran-tsaina ny sasany amin'izao andran-kehitriny izao irery anantany lavitra any sahirana amin'ny taratasy sahirana amin'ny asa misy koa neto an-toerana very asa kely fidiram-bola zara raha matapitra ny volana ny hofatrano manahirana jereo manokana izy ireo jereo ny fiainan'ny sampana tsirairay mba ho reherehanay ny fanan'ity chapelle ity amin'ny olona vanona hitarika ny hafa amin'ny lalana tsara mandrakariva tahio ny hetsika rehetra atao misy ny hetsika maro samihafa ataon'ny sampana ataon'ny tsirairay anatin'izany ireo mpiazakazaka amin'ny trail top zay azakazaka lavitrezaka amina kilometatra maromaro ianao Andriamanitra nome azy ireo fahasalamana ery sy tanjaka araka ny teninao izakazaka andalo rano tsy ho safatra andalo afo tsy ho may fa ianao Andriamanitra no manomena ny zava-tsy ho rehetra tahio izay arova amin'ny ratsy ary mbola misaotra anao zay fa na dia mahanitra ary ny firenenay mbola arovanao miloza maro samihafa fa lozany eny miseho any velany any Andriamanitra ny ady maro samihafa ny aintany ny afo mirehitra ny avandra ary miraraka ny ranomandry tsy zakanay raha mbola miampy an'izany mitaminay
ka misotranao zay raha mbola rovanao amin'ireny zavatra reny ary ndrenay tsy tsaronay kory misotra amin'ireny zavatra reny fa na ny rivodoza ty aminay ny Andriamanitra ka tsy hampahafiry ny rivodozana amin'ny olona fa ny tranonay no marefo sy zahay raha teo betsaka amin'ity angatanina ny kely na ny lehibe fantatrao ny antononanay na dia mbola tsy mangataka ary zahay valio vavaka omeo araka ny haben'ny rafonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any amen morary soanareo dia hatry ny tsingery taona indray ianareo alohan'ny vaovao dia manana vaovao zareo avy amin'ny école doctorale université Raveljon ngataka ny filohan'ny fiangonana isika zany hanolotra an'izany vaovao izany velona Jesosy dia rao ny tompo amin'ny feo sy ny talenta misaotra ny tompo koa isika satria nomeny izao andro izao tsoreto ny tenako sy ny tenan'ny fiangonana ampanatretena no andraisana ny fitenenana alohan'ny zavatra rehetra dia tsara ihany mampafantatra fa ilay Jesosy zay nakalazaitsika tamin'ny Pasika dia efa niakatra ny an-danitra ary anomana fitoerana ho antsika fa isika kosa zay velona eto ambonin'ny tany dia nomeny ny fanahy masina araka ny tenenina teo dia aoka isika angataka amin'ny fanahy masina hiaraka amintsika hatrany raha miaraka amintsika eto ny fanahy masina tsarovy ihany koa fa eo ihany koa ny devoly izay mandrava manakorotana ko izany indrindra no ijoroana eto mampahatsiahintsika fa manana zavatra nomeny tompo isika dia ao zany ny feo sy ny talenta dia antany ve isika hoe manana feo aho dia antany ve isika hoe manana talenta dia resao ny eo akaikinao manana feo ve aho manana talenta ve aho dia ahoana no ampiasaintsika izany feo sy ny talenta izany misy tantara fohy ao amin'ny baiboly zay efa fantatsika mikasika ny Paoly sy Silasy izy io dia mitantara amintsika ny amin'ny tokony hiderana ny tompo midera ny tompo aiza ary amin'ny fotoana manahoana i Paoly sy Silasy dia tany amponja tao izy no nidera ny tompo amin'ny andro misasakalina tsika kory tsy ho any amponja fa asatsika ihany koa mamangy ireo zay voafonja ko dia izany no ampahafantarina atsika fa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ny tokony hiderana ny tompo mampatsiahy ihany koa fa misy zavatra mahagaga zay aseho ny tompo atsika ny zavatra niseho teo hitatsika nisy ny fivezivezena tapaka ny jiro inona ny nataotsika ny hira fiderana isika hisaorana atsika izany kanefa ny tompo dia mampatsiahy atsika fa misy ny mpanompony izay miasa dia hisaorana azy ireo angatahako izy ireo mba hitsangana ny komity teknika ao ve izy ireo izy ireo ao ambony ao moa ny akamarony misy ao tokotany ao zay niasa tsy nitandro asasarana fa nanao ny aintso zavatra mampiseho ny talentany amin'izao fiangonana izao isika ihany koa dia angatahana ampiseho ny talenta amin'izao fiangonana izao samy manana ny talenta nomeny tompo atsika isika ko dia isaorana ireo komity teknika
ny eo amin'ny feo ny eo amin'ny sary ihany koa izay mampita ny sary sy ny feo amin'ny namantsika rehetra na eto toerana na any ivelany ko dia isaorantsika azy zany mangataka amin'ny fiangonana mba hitehaka ho fampahirezana azy ireo. Misaotra anareo komite teknika miasa dia tohizo mahereza fa mbola maro ny ady atrehana satria ny devoly dia eo ihany. Mampatsiahy kely any tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 50 vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia. Miterahan'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, mitera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, mitera azy ho amin'ny asany lehibe, mitera azy araky ny habeny voninahiny, mitera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, mitera azy amin'ny valisin'ny lokanga, mitera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, mitera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, mitera azy amin'ny kipantsona maneno, mitera azy amin'ny kipantsona tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera an Jehova. Alleluia. Amen. Izay indrindra no ijoroko eto ary ijoroan'ny namana ato ihany koa izay tsy iza fa ny zanaky ny fiangonana ihany. Manana vokatra izay voka-pikaroana, vokatry ny FJKM, voka-pikaroan'ny école doctorale araky ny tenenina teo dia ao amin'ny université FJKM Ravel John Onifra satria mpianatra ao sady mpamorona ny basifafy izy eto akaikiko eto fa indrindra ihany koa vokatra chapelle militaire araky ny tenenina teo hoe zanaky ny fiangonana, zanaky tonton Franciné sy Tati Lali ry afarafara ry ny ahitantsika azy ifaly raha tsy maholy zanany. Izy io mpamorona zava-maneno basifafy, fisaorana mitafotafo ny mpitandrina, ny birao-piangonana, ireo sampana indrindra ny FIMPZ zay moa ny ao anatin'ny komite teknika FIMPZ ary ny mpiangona rehetra eto amin'ny chapelle militaire Paibe noho ny zava-maneno basifafy teraka teto amintsika izy io ary ho ampiasaitsika zay iny atanan'iny. Misy fotoana ahafahana manazava izay misaotra atsika voka-pikaroana tsara dia tsara isika rehetra ihany koa dia tokony ampiseho an'izany voka-pikaroana izany ka dia isaorana ny Tompo, isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina, isaorana izy mpikaroka na ampiseho ny talentany dia ho ampiasaitsika izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Iny ary aloha izy no hanazavany lafin'ny teknika amin'ny famintinana azy io. Saotra Tompo. Teny fo ihany falomeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zaho moa ny fafy zanaky ny fiangonana fafy raha tsy maholy zanany dia misy an'ity voka-pikaroany ity satria instrument de musique breveté ny basifafy dia teto am-piangonana nandritra ny 5 taona no namilahana azy. Ao anatin'ny asa-pamoronana mantsy no hoe essai erreur. Ohatra hoe Thomas Edison zao raha nanao an'io hazavana io électricité dia amanarivorivo ny essai erreur dia nandritra an'izay 5 taona izay dia nisy essai erreur ny corrigena mandrapatonga tamina version commercialisable izay ananantsika amin'izao fotoana izao. Dia ny fisaorana moa no tena zava-dehibe satria tsy ilaina na dia efa nanomana hanao demo kely ihany ary zay fa noho ny lafin'ny teknika tsy tomombana loatra no le olana teo dia ataontsika amin'ny andro hafa izay fotoana hanaovana demo izay dia tsy ilaina manao demo satria efa matetika tsika no maheno ny basifafy atao am-piangonana tendrena ao ambony ao
ka dia fisaorana lehibe isaorako manokana ny ekipa teknika eto amintsika fa izy ireo dia manome hevitra manampy ary mirahina tokoa. Isaorako ihany koa sika fiangonana ny anaty sampana tsirairay avy ihany fa tena mahafinaritra ny fiombonam-po izay aseho anareo amin'ny alalan'izao asa mpamoronana izao. Hoy tenin'ny pasteur teo hoe na tsy angatahanao ary dia omeny, tsy mpamorona instrument akory fa tena ny fanahy masina no manolo-kevitra dia nanjary misy vokatra tafavoaka avy eo. Isaorana ny tompo ary isaorana isika rehetra. Misaotra indrindra tompoko ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ka isika misaorana zay tompony amin'ny fisian'ny fikarohana ataon'ny ray zanakao, tsy izy ihany fa maro no asa fikarohana na amin'ny anjery manontolo na fikarohana amin'ny tenany manokana. Tonambavaka azy ireny izay satria fampandrosoana ho an'ny firenena izany fa tsy lafin'ny ara-panahy ihany. Izay rehetra manao fikarohana ampinao na amin'ny fitaovana na amin'ny famanany vokatra na ny fikirakirana azy. Ary ampy koa izay karoko amin'ny sehatra rehetra nananay anana ny toe-tsaina siantifika azoana miatrika izao tontolo izao koa, satria ianao koa nanome izany toe-tsaina siantifika izany amin'ny famolahana ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao na amin'ny lafin'ny fahalalana raha nitovina izany na lafin'ny fahaiza-manao amin'ny fiainana andavanandro. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao. Amen. Dia efa misy amidy zany izy iny raha azoko tsara misankova sy ny sisa fa dia afaka manjifa zany nareo. Saotra tompo. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ny tompo loharanom-piadanana ne hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa afaka izany dia andasaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany. Dia ra sy afo ary setroka mitakosina. Ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra. Joela 3:1 ka hatramin'ny 5. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao, vaovao avy any ivelany. Taratasy fisaorana avy any amin'ny METM Betela fitiavana Avarado. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay komity-pivondronana ny mpiandraikitra ary mbiazina rehetra dia maneho fisaorana ho an'ny mpitandrina ny rantsana taniketsa ary ny sampana 3F eto amin'ny fiangonana tamin'ny fanotronanareo sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tamin'ny famaranam-bokatra sy ny antsakira izay natao tamin'ny alahady lasa teo. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly fitianareo ary ampitomboatrany ny talenta izay anananareo. Ny fivorim-be voalohany izay ataon'ny synodam-paritany hariva avaradrano dia atao ao amin'ny FJKM Isahafa ny sabotsy 10 volana Mea amin'ny 7 ora sasany. Anasana ny mpianakavin'ny finoana ny sampanasa fikambanana ary ny tarika ao amin'ny sekretariat amin'ny fisoratana anarana ary manao fanamiana mampiavaka azy ny tsirairay. Vaovao avy eto toerana. Isy ny atrikasa ho an'ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona ary voakasika anatin'izany ireo dekona vaovao. Izany dia atao ny sabotsy 17 volana Mea tontolo andro atao eny amin'ny Betafo Ambohimangakely. Ny fisoratana anarana dia ao amin'ny sekretariat. Ilazana ihany koa ny filohan'ny tarika anentana sy ampafantatra ireo dekona ao anatin'ny tarika izay misy azy.
Ny lakamisy ho avy izao dia isy ihany koa ny fanokanana ny komitiny aumônerian'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano izay isika eto toerana no mandray izany dia manasa ny dekona tompon'anjara hanao ny fandaminana amin'izany ary afaka manatrika ihany koa ny mpianakavin'ny finoana. Vaovao avy amin'ny sampana VFL fiadanana. Mandritra ny volana Mey ity dia volan'ny VFL. Mivarotra mofomamy sy masira izahay, koa manasantsika mpianakavin'ny finoana handray anjara sy hanohana ny sampana. Ny bieny gâteau fetiny reny izay ataony 520 ny volana Mey dia azo jofaina sy raisina any Amikambana amin'ny vidiny 2 alina ariary. Sampana sekoly Alahady. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa soamatsara ny faninanana soratra masina ny alakamisy 2 Mey lasa teo. Misaotra anareo ray aman-dreny ny fanotrona tamin'izany. Ampatsiahivina ireo ankizy 14 taona no miakatra fa ny sabotsy 7 volana Mey manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora sasany maraina no anatanterana ny fiofanana momba ny haitarika na leadership iarahana amin'ny pasteur Hubert Rakotoarivony. Koa manentana ireo izay andeha amin'izany mba hisoratra anarana any amin'ny mpampianatra manomboka androany sy amin'ny herin'ny anio. Verina ny ratsana tany ketsa ny hariva amin'ny 3 ora. Sampana Dorcas fiadanana. Misaotra ny tompo izahay fa vita soamatsara ny 2 volana izay natao ho volan'ny sampana Dorcas. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina ny birao fiangonana sy ny sampana rehetra ary tsy adino koa ny fiangonana izay nanotrina anay nandray anjara ary ny vavaka ho anay nandritra izany volana izany. Ny fahasoavan'ny tompo aneo amintsika mianakavy. Dia mbola manentana hatrany ny batisa faobe sy ny mariage miara-mizotra atao ny alakamisy 7 ny volana Mey izay andron'ny akarana. Koa izay manam-paniriana amin'izany dia manantona ny Madame Florina na Ombron mpitandrina. Sampanasa AFF. Ny fivoriam-bean'ny Sampanasa dia ho tanterahana ny sabotsy 10 Mey ho avy izao eny Ambatobe manomboka amin'ny 7 ora maraina. Lasaina amintsika miandalana eny ihany ny andindiny makasika izany fa manantena ny fahatongavantsika maro amin'izany. Ny komitiny liturjia dia mivory rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao. Rakim-pisaorana. Isaorana neny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro, hatramin'ny filetehany. Ho deraina neny anaran'i Jehova. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny docteur Révérend Rakotozafa Mikaela sy ny sampana Dorcas. Misaoran'i Jehova ary fanaiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny tantanan'ny fiainanay sy ny tahiny anay hatramin'izay. Izy irery hatrany no hitokinay sy hametrahanay ny hoavinay rehetra. Atolotra ny mpitandrina Révérend docteur Rakotozafa Mikaela. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Rakim-pisaorana no fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ahy atolotra ho an'ny fikambanana katekomena. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny araban'ny sampana sekoly Alahady atsika amin'ity Alahady ity. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao ary izay rehetra andisiko anao no ambaranao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay teto anivon'ny sampana sekoly Alahady, misaotra ny fiangonana, misaotra ny mpitandrina sy ny birao ihany koa fa totosa soamatsara ny fifantenana amin'ny fifaninanana soratra masina izay ho ataontsika eo anivon'ny synodam-paritany 7 ambin'ny folo.
nandalo dingana telo zahay tamin'izany a nisy 30 tany ampiandohana dia 770 ny dingana faharoa ary 720 ny atrika ny dingana fahatelo natao tamin'ny alakamisy teo dia 20 ireo voafantina farany tamin'izany ka avy amin'ireo 20 ireo a no angalantsika ny solotena sivy hiatrika ny fifaninanana eo anivon'ny synodapartany amin'ny volana Jiona. Ambarana eto ary ny lisitra ireo tafiakatra amin'izany fifaninanana izany izay marina fa mbola andalo fanazarantena sy fiofanana maromaro mandrapatonga an'izay fotoana izay. Ny sokajy voalohany ny 12 taona mihoatra dia reto beazina reto zany Ralizafy Noely Arso, Randriana Arjona Aro ary Razafindrazaka Eliza. Tao amin'ny dingana faharoa 13 ka hatramin'ny 17 taona misy anakefatra zany hoe mbola misy zany ny sivana rehefa hatrany amin'ny farany dia rakotony aina mendrika Priska Ratsima Olozana ny Fanamby, Andriana Aljona Olina, Randria Manantena Njiva Miotsoa. Ny sokajy fahatelo farany reo enina ka hatramin'ny 12 taona dia ahitantsika zaza 5 Mariana fa tokony ho 4 nalaina fa nitovina ex-aequo ny anankitelo amin'izy ireo. Ao Simon Andriantsoa Itokina, Razafy Manantsoa Karina, Razafindrakoto Faneva, Rakotondradany Ilo Ivan ary Frizolito Nisi. Dia mankasitraka sy misaotra ny ray aman-dreny rehetra nitondra ny zanany tao anatin'izay dingana maromaro izay ary mbola manantena fiara-miasa ny amin'ny famaranantsika ny fifantenana farany amin'ny 20 Mey zao no omena ireo anarana 3 isan-tsokajy alefa any amin'ny synodapartany hiatrika izay dingana farany amin'ny volana Jiona izay. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia mbola faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana amin'ny anaran'ny sampana tanora kristiana no ijoroako ety anoloana aty amin'izao fotoana izao. Araka ny toatean'ny sampana dia hanatanteraka opération crispy chicken izahay billet izay azontsika jifaina eny ampikambana manomboka amin'ny alahady herinandroany. Ny vidiny dia tsy miova fa toy ny tamin'ny herintaona ihany 500 sy 700 sy 1 alina ariary ary raisitsika amin'ny alahady 9 Jona ho avy izao zany hoe amin'ny andron'ny Pentecôte zany. Dia manentana antsika rehetra ry havana anjifa ny billet eny amin'ny mpikambana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Fifalenao antsika navitan'ny fanamasinana ny fanambadiana reto zanatsika raha Arson Jerry Christopher sy raha manantany mbola sitraka asanao zareo nambolana ambanivohitra. Reto avatsika reto entina mbavaka masinina fanambadiana rakotoary velo sitraka Valsosy andre manalina rivo tina finaritra raha ao zareo dia hitsangana. Inga pastera io raha azoko tsara mbola matadidany pastera sitraka isika rehetra dia mivavako anareo pastera ho tonga soa ny andro malaza saotra tompo. Ny Anglican Music Institute dia mikarakara concertra maromaro amin'ny volana Mey dia manasa atsika ny 12 Mey piano ensemble et oratorio concert amin'ny 4h. 20 Mey cœur en cœur concert amin'ny 3h. 15 Mey misalonga intsima ijor Wolfgang Amadeus Mozart za amin'ny 4h. Io rehetra dia amin'ny cathédrale Saint-Laurent zany no Ariambomanoro zany no anatanterahana izany. Nahazo namana vaovao isika avy amin'ny fitandrema FLM Mandrosoa fitandremana Vinany Karena zany any amin'ny faritra Tsirabe zany raha ao zareo dia hitsangana. Randremam-pionina Mamy Gabriel sy Razafy Maro Felaniaina Luizety reo zareo mianakavy dia miarahaba na reo ny fiangonana tonga soa reo ny sapana reo ny fiangonana azonareo manovo aim-panahy saotra tompoko. Nahazo namana vaovao koa isika zany avy amin'ny toeram-panomanana mpitandrina izada raha ito amintsika zany maro be manko zareo reo dia zarazaraina
dia mivoaka amin'ny volana jolay koa izy mizada raha ito amintsika zany a ny mpitampiomanao mpitandrina raha kotsizafy ladio raha tsy diso avy amin'ny faritry savany izy mangataka anao hiakatra tiany lona mbola tsy manambady izy io aminareo lehibe fitiavanareo todika any amin'ny fiangonana zany izy zany a ladio pastera ladio ny fiantotsika azy a dia efa voatendry mony anao mo sadapartany aninona mo mifanendreno mifanendreno efa eno nantsimon'tsanana ny sud efa mivoaka ny affectationreo sud-est iny voatendry a dia pasterato amin'ny faritra Antonzile sa mbola tsy fantatra koa ny azy efa mivoaka mifanendrenan'ireo fa hoenitsika miadana eo dia mangataka ny filohan'ny fiangonana hitarika antsika amin'ny fiarahabana azy a eny ireo filomboninahitra ny braon'ny fiangonana ary ny solotena isatsapana pastera ladio zany fiantsotsika azy mba-ambady avy moa le miara aby zafady ladio fa tsy ma zato nisan'ny pastera mivoaka amin'ity tsy mbola maro ohatran'izany nisan'ireo aparitaka manerana Madagasikara misy ho lasana ampitananomasina raha ny sasana amin'ireo zay mahatonga ny staziarantsika zany lasa double zany amin'le ivoaka satria maro be zareo reo anarana mitovy zany fa tsy hoe zanakapelezany retiko ohatra tsy za rerakery raha ko tsy zavy ato e maromaro fandraisana fanasan'ny tompo saina ianareo vahiny iombon-databatra aminay iroso amin'ny rakitra isika eo ny dekona andamina an'izany ny antokopira hitarika atsika amin'ny fiderana
volare li feuni zesotia miantue o aizambuyana ripanuta veri mamalia fanjode hangina iziza haneu misifamunzena vuavuacha katulucha haneu nefati terena vidunauka kristira ekena rare hizinza manduna mandiri dichaha izene hampidirinda misifamudzena vuavuacha katulucha nefati terena vidina de Christi ekena ni fönite so rare ni fönite so zesoti volare kanefa veti veti de hangina la sandavicha ripanutaniu haniu nu handrumeti rahampitsu de tsifa dacha misi famunzena vuavuacha katulucha nefati terena viduna de Christi ekena anu misi famudzena vuavuacha katulucha nefati terena viduna de Christi ekena ni fönite so rare ni fönite so zesoti
Fametrahana ny président amin'ny fomba ny fiangonana ny folome araka ny voalaza teo any safa asaina isika ny président Soradala Avaradrano zany. Hitsangana isika ny olotra ny rakitra sy amarana ny fotoana tapany voalohany.
iarana Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Andriamanitry ny fahamasinana hiaro ny tenanareo, hiaro ny ainareo tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantana anareo, naiza naiza alehanareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika Tompo. Fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
mamelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatreny tompo sy fahasoavin'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahi-tanana koa mitsangana asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Voasoratra hoe ianareo rehetra izay mangitahita mankanesa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manambola avia mividika homana eny avia mividy divay sy ronono nefa tsy ambolana amin'ny kariny. Nahoana ianareo no mandray mantany vola amin'izay tsy hanina ary nivokotra ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky mieno dia mieno ahy ka hano izay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fananareo. Aoka hivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambony tany. Midera sy mankalaza ary mamevonahitra anao isan'andro ny anjely tsy omby alinany, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martio raha reo mbo avitra efa sambatra any aminao. Ko avy alao reny feonay mba iombona amin'ny feoan'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fiompiana hoe ienotsika ny teny fanorenana ity sakramenta ity. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso ano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo fahatsiarovana. dia arak'izany ihany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misy amin'ity ianareo rehetra fa ity ny raha koa dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko izao no ataovy ho fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana anareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Aoka isika hivavaka fahatsiarovana sy fangatahana ny fanahy masina. Vavaka isika. Ny tompo rainay izay nandanitra indreto izay manao hitanatrehanao ny fahatsiarovany fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty ary fiakariny tamboninahitra sy ny fifonany mandrik'izay ary mialy sy mitalao ny fivereniny izahay ka mba fenoany voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ta io tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo endrik'ilay fanatitra tokona sy tanteraka naterindray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo rainay izay nandanitra aoka hiasan'ny fananao masina amasino ny mofo anambara ny tenan'i Jesosy Kristy amasino ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay hiasa aminay ny fananao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay to ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka fa ny fananao masina no aharinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra mieno anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famondraponao ao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompo izay mivakina ho antsika satria iray ihany ny mofo sika rehetra dia tena iray na dia maro fa sika rehetra dia samy mandray mofo iray izany avokoa. Ny kapako ny saorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy andeha fa ifavoavoatra avokoa ny zavatra rehetra aoka hipetraka ny fiangonana.
aoka atsika hitsangana dia isika iombona amin'ny vavaka fanetrentena manao hoe tompo tsy mendrika tao misy zanakao tompo tsy mendrika ny diranao tompo tsy mendrika ny simbo sy tsotsoolatsika ny fitabatra akora kanefa ho ianao hoe izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy amen. Ny era fa 7:514 Jesosy Kristy izay manome fanahy masina mba hanatona an'Andriamanitra hoe ity ny tenako raiso hano izao nataovy ho fahatsiarovana. Jesosy ny ranao soa no ataonao eo avitray mba hanafaka avokoa izay tsy mahadio anay. Bye.
jesosy kristy tompo ilay nanome ny fanahy no antsika hitaridalana antsika hanafaka antsika amin'ny ratsy sotroanareo rehetra ity fa ity ndako dia ny amin'ny fanekena vaovao alatsaka ho an'ny maro famelan-keloko zao nataovy ho fahatsiarovanahy naoviana no misotro ianareo. Satranao Andriamanitra fanampiresinao latabatra amin'ny zanakao izahay. Matoky izahay fa ny fananao mitoetra amin'ny natinay satria mampitoetra ny zanakao aty natinay izahay ary olo vita fihavanana aminao. Misaotra Tompo. Amen. Izany no afatra ho antsika rehetra izay nandray ny fanasan'ny Tompo. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Dia natateraka ny fanangonana kapoka sy ny rakotra isika dia ny hira voalahatra no tanterahantsika amin'izany.
mampamirapiratra ny tavana aminareo aneny tompo ka hiantra nareo nandratra ny tavana aminareo aneny tompo ka nome anareo fiatanana. Petraka ny fiangonana manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miarahaba fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra.